enary manoatra ny araba toko lasy tompoko vavy amin'izao alindala ny sabotsy izao ataontsika hoe makamakaina ny rehetra fa ny fiainam-pirenena ihany koa anefa dia mitohy ary mandeha izay no mampatonga ny fandaharana manokana zoiteny tahaka izao isaky ny mahazarytsika isaky ny lakamisy fa amin'izao fotoana izao tsika zany isaky ny misy zavatra tokony ho resahana dia resahantsika ny tontolo ny toekarena isan'ny ataontsika hoe mbola mitana ny sainy maro hoe anao ahoana ny voantsika ao anatin'ny resaka toekarena tamin'ny terinandro ty hitantsika fa ny resaka ny prime ministre Eritsalama Rajonarivelo fa misy ny fitohizan-draharaha-mpanjakana isan'ny resahany tao anatin'izay moa hoe mbola tazomina aloha ireo ataontsika hoe famatsim-bola maro samihafa tahaka ny eonivon'ny FMI, ny FEC, ny FRD satria mbola ekina ny toekare-pirenena iresaka izay toekarena izay sika amin'ity ality hanasana ny zokobe Jean-Jacques Ratsetson izy moa dia nasaitsika manokana mihitsy satria be deabe ny fanontaniana tokony apetraka aminy amin'izao fotoana izao miarabanao aloha tompoko ary tonga so eto amin'ny fandaharana miarabanao andriamato iariny anja miaraban'le tety misy anina maromaro eria kaviatsika ery dia miaraban'ny mpanaraka rehetra amin'ity fandaharana zoiteny ty eny ary tompoko amin'izao fotoana izao ao anatiny atao hoe fanovany sika miarabanao aloha satria ianao isan'ny tolona atao hoe tojy amina fiovana aloha isika nanala ny filoha-pirenena teo aloha ianareo atao anatin'izay tolona izay fanontaniana voalohany apetrako aminao aloha zany amin'ity alina ity dia hoe ahoana ny fahitanao ny zava-misy tontolo politika ireo mpitondra vaovao mijoro amin'izao fotoana izao raha ny fijeriko an'le olona nomena andraikitra aloha dia tena sadasada mihitsy ny fijeriko azy sadasada ny tenako satria maro ny efa nyteny fa tsy zany voalohany teny an'izany hoe io prime ministre io nge olon-dra vatomanga dia rehefa mandeha ny tantara dia miteny sy mitohy ihany ny zavatra nataony Andry Rajoelina raha tohizana nge zavatra nataony Andry Rajoelina dia iny zany na fiovana hoentinao tsy naleo zany izy najanona teo raha izany raha ohatra ka ho tohizana ny zavatra nataony Andry Rajoelina dia hoy za sadaikatra mihitsy ny tenako satria teny akianja mba nirotsaka teny ihany tsy inona ny tenako dia ny olona marina fa nitakiany Babasy Clémence ary Lily netomboany hoe rano sy jiro fa teny akianja ngeny tena menomenona ny olona dia le vitim-piainany ary azoko tsara mihitsy satria nahoana raha voavara ny olana ny rano raha rano tsy misy vetikanina tsy makaiza rano fotsiny zao ve no sotroinao dia zay dia afanaina amin'inona raha mbola jirony jiramako hoe mbola lafo be koa ny jirony jiramako fa tsy maintsy mbola mividy charbon ianao mividy an'izao ianao dia hoy za hoe maheno an'le tenin'le prime ministre dia kivy satria tsy misy rafitra miova zany fa ny teo ihany ny teo za raha vao hoe mpitondra miteny hoe tsy hafa miala amin'ny any velany dia hoy za tsy izy zay za iresaka an'izay tsika rehefa kelikely eo azotsika atao tsara no miaina anatiny amin'ny ariary tsy mila famatsim-bola avy any velany ny olana mantsy amin'izao fotoana izao ary mahatonga an'ireo mpanao politika amin'ny fandimby hatramin'izay dia niteny foana hoe tsika tsy afaka miala amin'ny any velany satria tsy manana ny fiandrianam-pirenentsika amin'ny vola malagasy raha misy fiovana voalohany tokony atao azo atao mora dia mora manao azy fa atao miaraka amin'ny vava dia ny mamerina ny fiandrianam-bola ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy manino io ny tsy ataonareo raha vao tsy miverina amintsika amin'ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy dia zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy mila fanampiana vany velana tsika satria nahoana tsy tompony ny ariary tsika dia mba azonareo an-tsaina ve nareo mpijery eto mba resahako mivantana mba azonareo an-tsaina ve fa rehefa andony karama amin'ny fonctionnaire ontsika dia mila dolara aloha avy any amin'ny FMI sy ny banque mondiale fantaniana voalohany tokony hipetraka amin'ny tsirairay fa nga mandray dolara
reo fonctionnaire reo fa nga ny frais de fonctionnement ny fanjakana eto atoerana alohan'ny dollara tsy mbola nisy mivitena amin'ny dollara teto tsy misy fonctionnaire mbola naloha dollara ny karamandry de hoy za hoe zay le problema voalohany zay mahatonga an'le trosa manandevo trosa anterivozina mandra-pamatinao mandra-pahafatinao zay le tokony ialantsika raha tena misy fiovana atao eto a Madagasikara tsy azo ekena fa mbola horesahantsika io satria misy antony mahatonga mpitondra hatramin'izay no miaina amin'io mivavaka amin'io de zao izy raha vao miteny fotsiny ianao hoe tsy afa-miala amin'ny any velany de fa milela molotra ny banky vahiny eto amintsika Mamra Vatomanga moa fa migadry iny fa ny olona miara-miasa amin'ny Mamra Vatomanga de fa ho avy ndray famatsim-bola de ho alaitsika ny devise zay ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Zava-misy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsesson tsy tokony ho adino fa manam-pahaizana mahakasika ny resaka toe-karena sy ny resaka fitantanam-bola ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tiako anontaniana dia hoe le foanana ny midy zay foana ny vahaolana narosinao tao anatin'ny taona lavalava mihitsy zay ary rehefa misy ny resaka ifanaovanao amina mpanao gazety dia tsy maintsy tenenina foana zay hoe mila foanana ny midy sy ny sisa. Ny fanontaniana petrako dia zao maninona ao anatin'ny fanavaozany tsika zao no tsy napetraka tamina toerana fahana manao an'izany ianao dika ve zany fa tsy maharesy lahatra ny olona io vahaolana tolotra ao io. Ny fitenena hoe tsy malesy lahatra olona aloha tsy marina loatra ny tena marina satria rehefa noetiko tany amin'ny CST tamin'ny andron'ny tetezamita tamin'ny 2012 valopolo isan-jaton'ny CST resy lahatra fa olona roa ny nanakana filopira olona teo ambonin'ny CST Iany Rajoela sy Hery Rajaonarimampianina nanakana olona roa vita ny tetezamita Hery Rajaonarimampianina ny solon'ny CST vita ny Hery Rajaonarimampianina Iany Rajoela zany hoe reo lahy reo foana no hitatsika de tamin'ny 2004 moa i Marc Ravalomanana no nanao décret nametraka an'le midy ara-panjakana dikan'izay zany hoy za hoe mafy be ve ny lobbyina andreo olona efa teo amin'ny fitondrana any tokony apetraka amin'ny fanontaniana satria ny zava-misy de zao io resaka midy io fomba anankiray io famoana ariary eto Madagasikara de mipetraka any amin'ny compte privé any ivelany raha isika nkany Mamra Vatomanga manao surfacturation eo amin'ny clinique prise en charge tonga de direct vao mipetraka vao tonga facture de tsy maintsy alohan'ny trésor na ny finance ny volan'ny Mamra Vatomanga zany ny teniny fa izy raha hono milaza tamin'le fandarana manokana nataony iny hoe mbola misy trosa be dia be mbola tsy voaloha eny ho hitatsika zany mora jerena nke zany fa zay tonga aloha de ny eo amin'ny clinique de aloha vola any amin'ny jiramako izy misy miteny fa manao surfacturation nitedaviny Mamra Vatomanga nge tsy ariary fa devise de zay ny natonga azy napiditra ny AGF bank io zay banque ivoirianina mandanga moa le actionnaire ny AGF le niteny tsy sidiran'ny Mamra Vatomanga ny AGF ny vonatolahan'ny Mamra Vatomanga piasan'ny AGF au Maurice nanomboka ny 13 sy 20 tany hoany nidiran'ny AGF teto dia azavaiko tsara ary inona fomba fanaondralahy fanaon'le olona eo amin'ny fitondrana raha vao misy famatsim-bola be dehibe en devise tonga eto de ny andrapaka an'iny ny mamaky azy ny banque vahiny ny voalohany io BNI zany iany ambadiky ny BNI asinenina IRG mahazo be dehibe amin'iny resaka quota io ohatran'le quota ny eletrisieny Mamra Vatomanga aza misy mikitikitika ny quotako za mbola iverina nefa izy efa migadry io misy quota io de zay mahatonga azy naka an'le AGF bank de ny quota ny AGF bank mino fa tonga de lasa ny Mamra Vatomanga rehefa jerena ny tantara ity reto kiajy reto navoakan'ny Global Financial Integrity resaka fuite de capitaux matsy ny fiantsony azy io le fuite de capitaux io vola mivoaka eto amintsika tsy misy takalony zany hoe tsy vidianana entana na nandoavana prestation ariary le mivoaka
devise Devise le mivoaka. devise mivoaka ariary atakalo devise no mivoaka fa tsy misy takalona entana io a na inona zany hoe karazana enrichissement sans cause zany hoe manan-karena am'tsy marina ianao de rehefa raisina ny tantara tamin'ny taux de change fixe nisy efa nisy io resaka fuite de capitaux fa tsy hoe ny zao misy flottement zao any no misy a fa nandritry ny 10 taona nanao an'le hoe investissement à outrance ny amiral Didier Ratsiraka de nisy famatsim-bola zany niditra teto de nandritry ny 10 taona nanomboka ny 5.7 ka hatramin'ny 2.5 taona teo amin'ny 1 milliard teo 1 milliard de dollars no fuite de capitaux tazan'ny IGF na ny GFI na Global Financial Integrity eo amin'ny 1 milliard teo mivoaka ozy amin'ny tsy marina fa rehefa jerena ny tatyarina 2004 nametraka décret Marc Ravalomanana nametraka midy ara-panjakana fa aza dimy koa fa taony elelena ny 1994 2004 zany tsy nisy taratasy panjakana nametraka ny midy io fa tonga fotsiny ohatr'izao izy folo taona tsika nandeha gona 2004 nanao décret Marc Ravalomanana de 2004 hatramin'ny 2008 4 milliards de dollars ny vola mivoaka teto 4 milliards de dollars mivoaka fuite de capitaux fiantsoana azy zay a mahatonga n'le olona efa teo amin'ny fitondrana satria finanana io za tonga de mitsotra be amin'ny teny an'izany ny antony nandavany Era-Jonam-Pampianatra Ian Rajoelina ny résolution amin'ny teny hoe foanana midy akarana ny ariary tamin'ny 2012 finanana io raha nanontany amin'ny Marc Ravalomanana tamin'ireny hetsika fotsy reny de teny tamin'ny moramora maninona président raha foanana any io midy io de ozy izy aza tsy afoanana io fa mety io izy zany le izy any ny fipetraky le izy zany hoe le olona efa teo amin'ny fitondrana no contre ny fanafoanana ny midy satria nahoana azahoany tombontsoa manokana io tonga de teneniko mivatany eto azahoany tombontsoa manokana io amenony posy sy anokafany compte any ivelany Madagasikara tsy misy afa-tsy zay ny fanazavana amin'io Mamy Ravatomanga aloha ny tratra fa rehefa jerena nge ny vola Mamy Ravatomanga 160 millions izay le au Maurice fa ny ministre ny justice vao niteny tamin'izy nanao fandarana manokana teo hoe efa misy koina hitangy any 800 millions de dollars ozy tanareo zany fa manakaiky ny 1 milliard de dollars mandeha mety mihoatra ny 1 milliard de dollars zany vola mivoaka any Mamy Ravatomanga fotsiny tsy afaka hiteny mihitsy Mamy Ravatomanga fa ny orinasany eto Madagasikara mavita manome an'ireo 1 milliard de dollars reo tsy possible fa taovy ny kiajy rehetrarehetra nandeha mbany lohany ary izy mifomba fitenitsika tsy vo justifieny mihitsy reo vola any ivelan'ireo fa vola nahodina avy eto Madagasikara nahodina amin'ny fomba mora satria misy ny midy de malalaka le izy malalaka le varavarana fa raha Mamy Ravatomanga nazo 1 milliard IRG zany mety any amin'ny 4 milliards IRG nge no anisan'ny afrikana eto Afrika no manambola indrindra ahoana nazahoany azy io banque io BNI io ao ny tena mivoaka zany ny vola tsisy contrepartie na ny enrichissement sans cause resahantsika mazava zatra resanao zay fa ny ty fantaniana tiako apetraka ihany koa Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson de hoe misy condition ve no fa namanao an'le hoe taux de change flottant na fixe zany ny tena marina tsy resaka condition io fa resaka safidy mahazo mijery amin'ny internet tsika rehetrarehetra ny firenena tsiraray de misafidy fotsiny hoe anao taux de change fixe na anao taux de change flottant fa tsy misy condition tokony hoe tsy maintsy arahana zay vo afaka manao an'io ny dirany teto angeo vava fotsiny any amin'ny gazety ny olona niditra ny change flottant any amin'ny gazety ianao maheno hoe manomboka androany de change flottant ony no mandeha to Madagasikara de gaga daholo fotsiny ny olona de nanomboka teo tsy nitsahatra n'iny totongana ny santam-bola de niakatra ny vidin'entana fahafantaran'ny olona ny flottement io tamin'izany tamin'ny 1994 vao miakatra ny vidin'entana de flottement io ohatra ny fahafantaran'ny olona ny délestage amin'izao fotoana zao io flottement io ny zavatra misy ihany koa ao anatin'io de hoe raha resaka toekarena moa zany tsika be deabe ny faneokevitry ny pahay toekarena maro samihafa raha isitsika tsiraray le izy de eo ianao hitondra fanazavana misy mantsy milaza hoe rehefa manana volamena be deabe tsika eo anivon'ny banque centrale
de zay no mampiakatra ny sandam-bolatsika sy ny sisa na ny gouverneur ny banque centrale raha efa lazany zany. Ka zay le frais redirety zay amiko redirety satria io resaka hoe raha manana volamena ianao de iny ny garantie amin'ny volanao de memafy ny volanao raha tsy misy zany ataontsika hoe tsy misy intsony satria ny dollar américaine any nisy an'izay rehefa vita ny ady lehibe faharoa de resy lahatra zao tontolo zao tsy maintsy manana vola iombonana anarenana ny économie taorina ny ady lehibe faharoa satria ny Allemagne apodika ny Japon nisy bombe atomique roa nianjera tao ny Europe koa tratra amin'ny bombardement de nanaiky ny firenena rehetrarehetra hoe ataovy dollar ara ny vola iombonana fa asio garantie tsy mandeha ely zany garantie zany fa misy takalony foana asio garantie satria raha vao tsisy garantie ny dollar manao planche à billets fotsiny izy de fidinitsika menakafy zay zany natonga ny dollar lasa vola iombonana fa ny dikan'izay koa tsy vita ambava le izy fa tam'izany niza manana dollar mandeha ny amin'ny banque zay tiany de afaka miteny hoe ty misy zao dollar tam'izany isan'andro impolo rakely isan'andro de teneninao hoe zao ndray ny courny once d'or mihoatra ny dollar zao ny courny lingot d'or mihoatra ny dollar manana once d'or ianao makany amin'ny banque ianao iny ny vola azonao de aveo le banque mamerina an'le vola ny États-Unis de ny États-Unis mamerina an'le volamena an'le banque iny na miazy anao de satria tsy vita vava tamin'ny 1968 général de Gaulle ny filoha frantsay nalay ny réserve ny dollar ny banque centrale frantsay na rehefa nytany a Washington de nyteneny hoe atakaloha zany le garantie volamena ary io de voatery ny américaine nanakalon'io volamena mbola matory amin'ny banque de France ry volamena natakalony général de Gaulle zany fa nahitan'izay ny américaine 71 izy nyteny hoe tsy mitakalo volamena intsony ny dollar nanomboka zay zany tsy tokony isy mpampianatra économie atao amintsika mbola miresaka amin'io garantie volamena io fa tsy misy io zay natao hoe nefa nyteny an'iny ny gouverneur banque centrale nyteny hoe nao ataonao volamena daholo ary indrindra amin'ny banque centrale nao tsy mahavita an'io mamafy tsy mahavita mamafy ny volanao io de tam'izay no zay etsika nataon'ny général de Gaulle zay tam'izany mbola samy nanana ny volany ny tany tao Europe tam'izany ny banque de France no nanana tahiry volamena be indrindra era-tany tam'izany no io etsika nataon'ny général de Gaulle io kanefa tsy namafy ny franc français zany mbola ny Deutschmark mbola mafy ny dollar mbola mafy ny franc français tam'izany ny yen mbola mafy ny franc français tsisy fandraisany mihitsy zany le hoe fanananao volamena sy ny mamafy ny volanao misy indray le milaza indray hoe balance miresaka hoe fandranana sy ny fanafarana entana ihany koa de iny ko mbola teneniko hoe mbola rediredy ihany ko aloha teneninao hoe rediredy mba ho tonga saina ny olona satria raha raisitsika ohatra ny Comore nge tany kely no tsika resaka fambolena izy limité ny tany tsika pratiquement illimité ny fambolena tsika manana arena ambany tany resaka volamena tsika teo ny Comore tsy manana arena kibony tany tsy manana volamena zara fa manondrana entana ny velany entana efatra any nge no ahondrany Comore ny velany ilangilangy vanille fa tsy maresatsika izy girofle ary copra io menaka avy amin'ny coco ny vola azon'ny Comore am'ireo entana efatra reo zara fa mavita anafarana vary any ivelany nefany samy tao amin'ny zone franc tsika niala tany amin'ny zone franc 73 Comore niala tao 83 ny atsika androany ny ataoko franc satria ny franc no mitovy amin'ny Comore fa tsy ny ariary 25 000 francs ny euro ny atsika ny any Comore tsika miteny zao ariary zato ny euro tsy manondrana ny velany zara fa manondrana tsy manana volamena nefa tsika manana volamena tsika afaka manondrana zavatra maromaro kokoa ny Comore makany velany ny atsika ny totona dikan'izany lainga amin'ny fitenenana fananana volamena io na hoe ny fanondranana ny velany be de be no mahatonga volanao matanjaka na tsy matanjaka fa mbola aka ohatra anankiray tany anankiray matanjaka ny États-Unis zara fa manondrana entana izy any Chine manondrana zay tsisy avy any Chine ny déficit commercial ny États-Unis mihoatra amin'ny Chine no lehibe indrindra era-tany
ka maninona tsy menjera ny dollara mihoatra ny vola sinoa tsy misy ifandraisany eo tsy misy ifandraisany eo ary ny tany lehibe rehetra mahafantatra fa rehefa menjera ny sandam-bola mampahantra ny olona ao aminy dia izy tsy mampiasa ny io dévaluation na vola io mihitsy fa ny atsika eto foana no mahita paitoekarena ianao miteny hoe aloha enjera ny sandam-bola dia me compétitif tsika dia zavatra mampime zany satria nahoana ny zavatra ondratsika 20% na 6% les produits de rente café, vanille, girofle, letchi sy ny karazany inona ny compétitivité ho azonao raha mijery ny sandam-bolanao satria ny vidin'ireo entana tononoko ireo ny tsena be maneran-tany no mametra azy tsy mijery sandam-bolanao izy fa ny vanille tonga dia zao vidiny ny kilao café zao vidiny kilao mivatra ianao tsara tsy mivatra ianao tsara inona ny compétitivité azontsika ny volantsika fa nenjera 7000% fito arivo isan-jatony inona ny compétitivité azontsika tsy misy tsisy tombontsoa azontsika fa dia famonoana vahoaka le izy io mity zany mamono faobe ny vahoaka malagasy misy lafiny koa milaza hoe mila mamokatra be isika ka io miverimberina foana io de be deaibe no miteny foana ianao zany foana fa raha mamokatra be deaibe tsika dia miakatra ny sandam-bola sy ny sisa sy ny sisa eo misy lalàna ny tolotra sy tinadiny amin'io resaka io hoe petraka foana amin'ny fanontaniana fa nany amin'ny tanàna matanjaka ara dia petraka foana io hoe problemana tolotra avy eo sa problemana tinady problemana offre na famokarana ve sa problemana mpanjifa rehefa miteny fotsiny angenao hoe 50% malagasy mahantra ao ambanin'ny seuil de pauvreté na tsy manao économie ary ianao dantanena dia inona ny problème eto Madagasikara problemana tinady tsisy mpanjifa ka raha ohatra ianao hamokatra ka tsisy mividy ny vokatra mandehany eny tsena eny Nosy be rehefa andro ny voasary feno voasary loha ao anatin'ny zordira io miakatra ny voatabia feno voatabia loha ao anatin'io zordira ny Nosy be io zay vokatra rehetra mora simba rehefa tonga ny androny ao feno ao foana simba fotsiny satria nahoana vitsy mividy noho ny mpamokatra tany fianaratsoa andray mandeha président ozy ny olona iakatra vao ny voatabia raha za ianao izy miandry kely dia mividiana fa mora be feno ny tatatra mandeha any ianao izy any ambanivohitra any dabaraina voatabia ry ary zato tsisy mividy dia sasa mbola miteny hoe mamokara ihany aloha za tsy miteny hoe tsy tokony hamokatra fa za andro any miteny hoe laclé aloha tsy maintsy foanana aloha midy akarina ny sandam-bola 200% mahazo fahafahamividy sy fahefahamividy le malagasy miaraka amin'ny vava tsy hiteny ntsony hoe foaniny midy fa oza hoe akarina indray amin'izay ny famokarana sakafo ny voalohany tamin'ny andro ny fitondrana dideratsiraka ne nahita filaharana menaka tsika nahita filaharana zavatra maro samihafa nefany tsy mbola nisy an'izay resaka midy zay fa taux de change fixe tena marina problema tamin'ny andro ny dideratsiraka netiny nataony satria tamin'izany tsika nanana fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy nazy famatsim-bola izy anaovana le investissement outrance zay mivadika éléphant blanc hoe tsisy namokatra fa tamin'izany kosa zay vola azo tsy nividianana ariary fa nivadika orinasa mpanjakana teo amin'ny 200 teo no nitsangana tamin'ny andro ny dideratsiraka ny Odima nisy anakiroa ry Lalasory Mamso Kobama ny Zerena nisy abattoir nitsangana ny Fibatasy ny rehetrarehetra fahadisoana stratégique no natonga nyreny tsy nandeha voalohany raha nanao ny Odima izy ny Kobama izy tokony nanentana ny mpamboly izy aloha hoe manaova ianareo mambolé ianareo blé na varim-bazaha fa rehefa miakatra io vidin'ny Kobama tsy nanao an'izay izy voatery mividy blé tsika tany velany zany hoe vao maika namoaka devise zany le orinasa natsanga ny dideratsiraka torak'izay Lalasosy Mamso manao menaka sy ronono soja tsy nanentana ny olona izy tany amboalohany mambolé soja zay vokatra eo raisin'ny Lalasosy Mamso za mahafantatra olona ny aza atao amin'ny Mamso makany Espagne atsika mividy soja zany hoe vao maika lasa namoaka devise
diso zany le stratégie ny odima manao hoditra taizany natao any ambositra nyray de tao tany atsiranana ny anankiray fa zany manao hoditra zany ange tokony akaikina abatoary satria le omby vononao le cuiran'le omby iny tonga de entinao de traitenao ao am'le odima na hoditra malagasy tsy nataon'zay fa androany ny inaugurena ny odima ny pitso de nikatona zavatra ohatray zany ny problema ny Didier Ratsiraka stratégie faharoa na diso azy dia mitodika amin'ny malagasy daholo le orinasa nataony tsisy maratsy azy tsisy maratsy azy fa ianao raha mitangina fibatada am'zany ary arefatra amin'ny frais ary arefatra no alohanao raha ny vidy menaka ianao ariary koa no alohanao kanefa bus ny olona tsy mbola tsy teraka tam'zany bus le fibata dikan'zany ny tena loza tsy hoe ny loza zany loza mampime nanantebe daholo raha ny orinasa nataony Didier Ratsiraka de ho gaga sy talanjony tsika tam'zany fa hoe tsy voaloha le trosa satria nahoana ny rosetinao ariary daholo ny andoavanao an'le trosa devise raha vao tsy mamokatra devise zany ianao tsy voalohanao le trosa nefa ny ohatrany miroborobo le ao tanàna zay zany ny erreur nataony Didier Ratsiraka ny tokony nataony efa hita tam'zany fa larana amin'ny PPN ny vary ny larana menaka ny larana menaka moa efa saika no efa namokatra huile riche fa tsy zara fanandeha koa le izy tokony nanampy ny fambolem-bary izy aloha mba tsy hanafarantsika vary intsony zavatra ohatrany ny tokony nataony fa niazakazaka any amin'ny zavatra tsisy nandeha ny efarany satria zay na tonga andreo hoe éléphant blanc ny akamaroandreo ataony ina moa ny inauguration androany ny pitso de fa tsy hitatsony le société ka azadiny koa nefany satria natadiavantsika ny Didier Ratsiraka hoe larana amin'ny PPN fa azadino fa ny erreur fahatelo nataony Didier Ratsiraka dia naka décret hatrany izy nampiena ny sandam-bola malagasy izy niala teo fitondrana tamin'ny 91 reny efa 500% d'évaluation zany hoe raha 300 avadiko euro am'izay zao satria efa euro resahantsika rehefa itony fanazavana teo amin'ny enimpolo ariary teo ny 1 euro izy nandray fitondrana izy tonga ny 1991 reny efa 300 ny 1 euro 1500 francs malgasy ny 1 euro dia inona ny zavatra nitranga mila matadity kely daholo tsika efa tsy nilarana ntsony ny PPN efa tsy nilarana ntsony inona ny antony satria tsisy fahefamividy tsony tsika tadidiko tsara 1990 nanao vacances teto na eny teny Didier Ratsiraka hoe ianareo gasy ange izy tsy haiko tsony menimeninareo hoe tsy tianareo satria nareo milahatra PPN zao nge nareo efa tsy milahatra tsony vavaratsy zay tsy nilahatra tsony ianao satria tsy le volany aminao nitsonika vidim-bary efa lasa 5 avoeny tsy nanambola tsony ianao ilarana de nanomboka tamin'izay ka hatramin'ny androany de zay ny ainatsika tsy milahatra tsony itsika fa tsy mihina-kanina zay ny zavatra iainatsika androany ny fanontaniana tiako apiraka zany ohatra ny tehiteny ianao zany hoe ratsy le resaka flottement inona fanazavana entinao zany manampy an'izay rehetrarehetra zay mahatonga amin'ny teny hoe ratsy ny flottement raha resako amin'ny akapobeny aloha de ho za hoe raiky amby 30 taona tsika zay ny to anatin'ny flottement zany hoe 2 sy 300 volana misy olona veto Madagasikara afaka mame volana ray fotsiny taona inona ka hoe nety ny fiainan'ny malagasy namiratra tapoka de afaka nyteny hoe hoay le ty to ohatrany mety any ty flottement ty fa tokony eritreretina mivaliny ange fantatsika tsia to anatin'izay 2 sy 300 volana zay tsy nisy volana na iray aza namiratra ny fiainan'ny malagasy dikan'izany tokony tady fomba afitsika fa tokony miala amin'ny midy ny midy nampahatra amin'ny malagasy nampahatra amin'ny malagasy satria nampiana ny sandam-bola 7,500 ny vola nge ny anjera 7,500 fa mifekaran'ny vidinetana any amin'ny 2 alina isanjatony mihoatra aza raha raisiko fotsiny ny vidinetana raisinao ny ena 20 nge ny kilao an'ny ena taloha 20 kilao an'ny ena
zao izy a efa ray alina mahery zay no atao hoe fito alina isanjatony 70 000%. Raha raisinao ny vary ary arenina ny kilao ny vary zao 20 000 francs kilao ny vary 67 000% zany fito ambin'ny polo alina isanjatony. Ny lasantsy 50 000% nefa ny prix amin'ny baril tsy niova firy. Prix amin'ny baril nge 60 euros 60 dollars miakatra 120 miverina 60 tsy miova iny hatramin'ny taloha iny zany. hatramin'ny taloha fa eto amintsika izy no satria ny sandam-bola mianjera dia eto amintsika izy tsy mitsatra miakatra rehefa jerevana zay hoe nampienany sandam-bola nampiakatra ny vidin'entana mbola misy ohatra mimeko vidina 404 bachet oa tany amin'ny 570 zany tena hoe 400 000 francs fa nisy olona nanitsy ato ao anaty Facebook 376 000 francs ozy ny vidina 404 bachet tamin'izany. Za mameo ny ohatra io mijery fromage misy an'izay Roquefort Papillon zay tao amin'ny Carrefour vaovao Korondrano eo 1 250 000 francs ny ray kilao. Zany hoe vidina 404 bachet telo afaka manao plein mandritry ny herintaona angambany satria ny vidina 404 bachet 376 000 francs ampitombona telo zay tsy mbola mandratra 1 250 000. Izy nge sokisany zaka hoe tsy mitovy tsony ny fiainana talosiny amin'izao hoe lanja miakatra amin'ny fiainana fa tsy lanja miakatra amanalina isanjatony. Ianao ve mieritreritra fa raha tonga fiara ray tamin'ny 577 tamin'ny Frantsa fromage agricole sisany azy ny androany mino an'izany ianao tsy possible zany any satria ny any tsy nianjera ny sandam-bola. Resaka sandam-bola foana andresantsika resaka sandam-bola tsy possible zany any tsy nisy entana tany niakatra 10 alina isanjatony 50 000% tao anatin'izay fepotona zay satria ny volany tsy nianjera. Fa ny tena maratra ny flottement na ny midy dia manapotika orinasa satria rehefa tsy misy fahefa-mividy anatiny ianao dia maty le orinasa. Tsy misy any orinasa zany nge hoe tena mitsangana dia hoe anorana ny velany fotsiny tsy maintsy ny tinady anatiny aloha no manampy an'le orinasa manamafy azy. Me ohatra ako Sotema. Ny Sotema premier employeur atao à Majunga amanalina ny olona mivelomy Sotema atao Majunga akoatran'le mpiasa direct amin'ny arivony dia misy sous-traitant be dia be manera Majunga sy hatrany Tuliara sy hatrany amin'le mpamokatra coton satria coton vidiny Sotema daholo tamin'izany ny coton. Efa likiliky ny Sotema satria ny tsena ivelany misy quota. Ny tsena anatiny jerevany tsisy mividy lamba tsony le malagasy fa tamin'izany dia efa mivadika any friperie. Ny vola nianjera 500% tamin'ny andro atsiraka dia efa napalemy ny Sotema. Fa vao tonga ny 1994 niditra ny flottement le 1500 ingy tamin'ny androny zafy 1500 tamin'ny andro atsiraka ny 1 euro niakatra 3000 francs ny 1 euro nianjera zato isanjatony zany le sandam-bola malagasy. Iny natonga ny Serosy nanakatina ny Sotema. Tsy sitrapony Serosy nge nanakatina ny Sotema millions de dollars nge ny investissement Serosy tao tamin'io Sotema io fa rehefa nijereny le izy manokatra lamba any avelany misy quota tsy malafo firy ato anatiny tsisy mividy tsony ny lamba nakatiny Sotema fa tsy ny Sotema rery no vonon'ny flottement fa teto Tananarivo koa tery amin'ny dicterie nge nisy usine bata eto amintsika ny Sotema tamin'izany mbola ivelana kely une des usines textiles les plus modernes d'Afrique. Zany ny image ny Sotema tamin'izany. Bata tery amin'ny digue. Tsika ve manana main d'œuvre mora indrindra eran-tany. Dia manena eto amintsika indray no mikatona mpanao kiraro fa tsy any avelany satria ny antony tsotra ny olona rehefa hanao investissement efa niova ny modèle économique. Tsy hoe le mitady main d'œuvre mora tsony dia davany fa hoe iza misy olona aveo hividy ny entako. Ka ianao raha vao hoe ho avy eto ny tena investisseur andresako fa tsy ireo mpangalatra ny are-pireneny ireo ho avy eto izy zavatra voalohany jerevany dia hoe raha manokatra eto avy misy 30 tapitrisa amin'ny malagasy tokony hisy tsena be zany lafiko eto ve ny entako aloha
de eto azoko atao base ny océan indien de mamatsy ny la Réunion, Maurice, Comore sy ny sisa fa rehefa tonga eto izy jereva ny aly gasy voalohany aloha fomba famokarana androany mila akingana tsy le vatana sy tanana fotsiny fa mila mahay informatique ianao mahay an'izao ianao satria fa assisté par ordinateur zao daholo zao ny production tonga eto izy mijery tsy misy ouvrier olona qualifié be de be intsony eto Madagasikara tsy misy olona hividy letana tsy misy investisseur ho avy eto Madagasikara nanapotika ny efa nisy ara ny midy ny flottement sady manakana ny investisseur tokony ho avy hiditra eto amintsika satria les conditions tediavin'ny investisseur tsy ao ntsony de hoy za hoe tokony tongasainy am'izay tsika hoe tokony miova satria safidy io a fa tsy misy tany zany hoe satria zao ny anina de tsy maintsy zao nataonao tsy misy an'izany safidy io de misafidy ianao na flottement midy na taux de change fixe manaraka ny Jean-Jacques Ratsetson raha nanaraka ange zao telo herinandro zay ny gouvernement teo herinandro raha misy de efa voavaly ny social-mbahoaka midina apahefa ny vidin'entana raha zany a tsofin'ny rivotra ako maninona tsy nanaraka anao ary de io natao koa za hoe mahery ve ny herin'ny vola satria prime ministre mitovy kiajy mitovy programme ny Andry Rajoelina zany hoe mitovy programme ny IRG mitovy programme ny Ravatomanga satria raha mbola mitoy ianao hoe anafatra famatsiana avy any velany no atoavanao ny frais de fonctionnement fanjakana de miasa ondreo olondreo ianao de le olondreo inona ny tompontsoandreo zay ampisy ny famatsim-bola devise be de be de na mahatonga saina mihitsy le hoe akarina ny 7,7 ny karama amin'ny fonctionnaire gaga be a fantatritsika fa raha vao karama miakatra de hiakatra ny vidin'entana fiakaran'ny vidin'entana mbola mafimafy noho ny fiakaran'ny karama fa miakatra koa le vola miditra ry am'le fa miakatra le vola vatsiny efa misy ny banque mondiale zay natao hoe hiraka io hiraka leranga io hiraka IRG io ataovy zay sy ny famatsim-bola zay betsaka indrindra eto Madagasikara de izy ao am'le midy izy makazy de mambravatomanga nge migiadra fa ny olony manravatomanga mbola afaka manamby iraka ahoana fa natolotry ny solombavam-bahoaka maro anisa teny amin'ny anteny mera-pirenena iny mbola baraingo be Ka zay aloha le be de be ny hevitra anazy. solombavam-bahoaka ny teny hoe zay nasanananao sy ny taratasy en blanc miadalanareo fa midika koa zany reo nge na ny miresaka ny solombavam-bahoaka ianao misy olona tantara tamiko hoe Yanitra iny izy maître Yanitra député Yanitra hoe ministre izy zao hoe tam'ireny hetsika fotsy reny izy nyteny hoe zay koa mahay manafoana ny midy tsy miteny an'izany ntsony izy zao misy koa nyteny tamiko hoe fidèle alohan'ny idirany tim taloha izy nyteny hoe foanana io midy io fa vao niditra tim izy tsy miteny an'izay ntsony satria raha valomanana tsy mila fanafoanana ny midy satria io fomba famoahana fanakalozana ariary devise amoahana azy any velany any le problème any de zako miteny a tena miresaka ny président Mikael mihitsy raha ohatra reo membre ny gouvernement reo prime ministre sy ministre ny économie sy ny rehetra reo ka mbola mindrana vola any velany mindrana vola amatsina ny budget mpanjakana de hoy za hoe ataovy amin'ny anaran'ny président mangataka zay atao amin'ny anaran'ny Madagasikara ataovy amin'ny anaran'ny prime ministre sy ny ministre ny économie le pré asay voalaino anazy de izy mamerina azy fa tsika miteny zao ireo voly reo le lajaiko hoe 2004 hatramin'ny 2008 fotsiny nisy 4 milliards mivoaka tsy manana an'le kiady de chiffre ataorinany 2008 hatramin'ny androany fa mazava ho azy fa mbola par milliard koa no mivoaka vahoaka malagasy tsy misy tambiny azony zéro ny tambiny fa nitrosa no babeny no tavovona 6 milliards de dollars ny trosa ny Madagasikara de reo vahoaka mahantra sao ve nytenenareo tsy maintsy alohany ray le 6 milliards nefa le vola nitra teto tsy hitany fa mivoaka fuite de capitaux mivoaka tsy misy takalony enrichissement sans cause rehefa tsy misatake an'io a ny filohan'ny renouveau tsy misy zany fiovana zany io ny tokony hidina voalohany efa ianao ohatrany hoe manana magasin anao misy stock de efa fatanao misy varavarana mivo efa hitanao fa mivoaka ao le entana de tsy mbola hidinao ve le varavarana asianao
sécurité tsy ahafahan'ny olona moka hitana tsony tetebe ny mpahay toe-karena amin'izao fotoana izao ndre matoa Jean Jacques Ratsitson no sady tsy te ady hevitra aminao no micontre tanteraka ny zavatra resahanao hoe miteniteny foana ianao zany raha entre guillemets zany zay ny efa mivaliko teo dia za miteny fotsiny hoe magaga am'ireo mpahay toe-karena manan-kihana fa tsisy rehetra nge teneniko eo mandrary alika zao tsy mikritike ahako magaga dia zao za foana no kritike nareo a fa maninonareo tsisy miteny hatramin'izay fa za rery no miteny hoe tsy rariny a amidy 200 amin'ny vidin'ny akora ny harem-pirenena ny arenakibony tany cobalt nickel ny ilmenita satria manelingelina an'le patron anareo ve dikan'izany a patron anareo a tsy Madagasikara fa vahiny raha tsisy manan-kena ngena ndray ary rehefa miteny hoe faisanao nahita devise za miteny hoe reo contrat léonin azo renégociena rehefa contrat léonin azo renégociena hatrany amin'iny etombohan'ny contrat na tribunal aiza na tribunal aiza era-tany rehefa reconnu hoe léonin miverina hatrany amboalohan'ny négociation contrat reo fotsiny dia efa azahoantsika devise nge fa maninona ny tsitan'le mpahay toe-karena fa lany andro izy mikritike a dia tsy mahita ny ambany masony hoe 2% tokoa ve io 2% io a 180 millions nazotsika amin'ny QMM 180 millions de dollars isa-taona raha 180 millions de dollars le roa isan-jatony a 9 milliards de dollars zany nge ny vidin'le akory 9 milliards ampitomboana roa isan-jatony mame 180 millions de dollars fa mijala moa tsy miteny le 180 millions de dollars tsy le roa isan-jatony fotsiny iny fa misy le amendrala amboniny fa satria izy tsara fanahy be izy dia manome le roa isan-jatony izy dia manome 40 millions izy ny commune ary 40 millions de dollars izy ary tsy maninona ao fa ataoko faravizay ambany le kiajy ataontsika hoe ny apatelon'izay any le 2% 60 millions de dollars zany ny 2% ny akora mivoaka eto isa-taona raha 60 millions de dollars misy 3 milliards de dollars zany avelantsika fotsiny ny tena marina am'ireo akora leo harem-pirenena reo a ny tokony izy dia hoe ny vidiny amin'ny maha-akora azy no amidy aloha tsy miresaka pourcentage a ohatriny ny vidin'ny akora zato vidio zato eo avy eo ny fitondram-panjakana afaka miteny kosa hoe akoatran'iny mandoa taxe ianareo zay vao miresaka an'le 2% zay dia ekeko fa ny antsika tonga dia le taxe ny resahana 2% na mipahay toe-karena eto amintsika ary dia tsy mahita akory hoe le ty mivoaka fotsiny ange le harem-pirenena dika zany ange maharitra tsika raha ohatra ny akora rehetra eto avoaka 2% ny valeurany maharitra atsika fa tsy afaka miteny tsontsika hoe manan-karena dia hoy za hoe mampime sady mampalahelo satria zalahy tsy mety anao débat za nge miteny andao anao débat andao anao débat fa tsy problème zany za vonany anao débat fa mandrary arika zao efa nresaka tamiko mandrary arika teneniko eto ny solution noho izy hoe création monétaire izy ny solution eto dia marina création monétaire io nge rehefa mihindrana dollars ianao avy any avelany io ohatra miditra eto dia atakalo ariary io misy création monétaire iny dia izy mandrary arika fa maninona moa ny andro hoe misy dollars vao afaka manao création monétaire afaka manao création monétaire tsika tsisy dollars mahasamy hafa azy raha miandro dollars tsika vao manao création monétaire mitombo ny trosa le 6 milliards de dollars io mbola akatrany amin'ny 10 milliards de dollars na 12 milliards de dollars fa raha tsika tonga dia manao création directe dia amatsina ny frais de fonctionnement fanjakana déficit budgétaire zany fiantsoko azy déficit budgétaire mahasamy hafa azy tena goavana be tsy misy trosa avy any velany tsy zany tsy miteny hoe tsy mila devise fa hoy za hoe raha famatsim-bola ariary tsy tokony isy famatsim-bola avy any velany a vao afaka mamoaka niny famatsim-bola ariary iny tsika fa rehefa tapahatsika le cordon ombilical amin'ny zay resaka hoe mila dollars ianao vao mahazo ariary rehefa miverina antsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy midika an'izay ninina zavatra atao eto Madagasikara ka ariary dia azo ny fitondram-panjakana atao famoronona asa tonga azy atao vetivety ohatra fonctionnaire eto amintsika tsy misy telo hetsy tsika 3 tapitrisa tsy misy raha isan-jatony tsy misy tany rangaitra tsy misy fanjakana afaka hitatana tany raha latsaky ny raha isan-jatony any fonctionnaire tsy ampy amin'ny fonctionnaire tsika
za tsy amtao hoe za tsy miteny atao ampitomboana BTB izy any États-Unis any taux fonctionnaire amy 7% eo any Europa io ny lelena 6% sy 15% ny taux ny fonctionnaire de eto amitsika azo fanjakana rehefa tsy misy tsony le hoe rehefa miverina ny fiandrianam-pirenena ny vola malagasy tonga de azo fanjakana narakitso ary zany angefa anatin'ny plan ny FMI malagasy tonga de mitenitsika hoe akarina 200 anisan'ny fonctionnaire le ray isanjatony amboniny 300 000 emploi tonga de eo tonga de azonao atao inona le emploi iny any amin'ny fampianarana any amin'ny fahasalamana any amin'ny douane any zay fotsiny io vo manao an'izay fotsiny 300 000 création d'emploi fanjakana 300 000 telo etsy ray isanjato mponina de fa niasa mitady olona fa tsy olona mitady asa fa raha iteny androany hoe mila mpampianatra ray etsy de fieko zay afaka iteny amiko hoe misy ireo ray etsy reo fampitadiavany reo ray etsy reo zay fotsiny zany tonga de azo ataony eo zany mahatonga amin'ny teny hoe foanana ny midy rehefa akarina 200% sandam-bola miena aloha vidim-piainana de eny eo manomboka niasa mitady olona fa tsy olona mitady asa de eny eo mandritra n'izay ray volana zay nge raha ohatra hoe zany ho antsoina ka anao an'izay mandritra ny ray volana manomana ny fampiakarana amin'ny famokarana io fampiakarana amin'ny famokarana io tsy mifidy hoe atsa aloha natomboka miaraka tomboka tonga de miditra any fokotany jereo daholo ny tany fambolena any aminareo inona problema misy aminareo matetika rano ny problema tsy fisiny rano na misy kanalina tsetsina mila lavana na misy toadrano mila atao tonga de miaraka atao reo vola tonga de misy satria ariary sady manakaraham-olona ianao misy tinady vaovao no mivao azy ny resaka fambolena fa ao anatin'ny heritaona tsy tokony anafatra vary tsontsika olona daladala nge le olona anankiray ny teny hoe roa taona vao miakatra amin'ny vary fa zay mba mana vary any zay ny ambanivohitra avy ny aneo amin'ny telo volana efa bolanao de miakatra amin'ny vary zany hoe raha anatin'ny heritaona zany manao an'izay tokony azo atao tsara mihitsy hoe tsy manafatra vary tsontsika any amin'ny deuxième année zavatra ohatr' zany any tokony atao eto Madagasikara zavatra mifandraiky amin'ny zavatra olana misy iainan'ny olona fa tsy mirediredy manao efa lasa iny moa fa voalohany ny téléphérique fa tokony alefany aminy eo iza misy azy de alefa manaraka azy any io téléphérique io fa tsy silana azy eto Tananarivo enary lany ny leratsika Andriamatoza Zakiratsetoson fa mena 2 minitra ianao 2 minitra tena 2 minitra mihitsy mba mitinana sy itondrana afatra zany malohana zay voalazantsika makasika zay tontolo ny toe-karena zay amarana anazy dia mampatsiahy an'ity ampamoaka nataon'ny gouverneur amin'ny banque centrale heritaona latsaka zay lona zay fa misy 8 tonnes d'or volamena 20 tonnes ananatsika malagasy ny ray tonnes ao amin'ny banque centrale ary ny 7 tonnes ozy any ivelany io lazany any ivelany io voalohany tsy tenenina hoe banque aiza misy an'io na tany aiza faharoa ny fanontaniana napetrako tamin'izany fa tsy nisy valiny moa ary fa maninona mo misy 7 tonnes tapoka ny volamenatsika any ivelany tsy nisy fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana tsisy communication raha 7 tonnes no ambarany zareo tsisy milaza mihitsy fa tsy 20 tonnes 10 tonnes ny any na 20 tonnes na 100 tonnes ny volamena any fa zany hoe tokony mbola asiana enquête ny tsara fatana de niteneniny tamin'izay hoe ny 1 tonne volamena ozy 76 millions de dollars tamin'izay ny cours zao ngamby efa any amin'ny 100 millions de dollars ny cours ny volamena satria efa niakatra be de ozy izy alaina le 76 millions de dollars ozy alefa aty amin'ny midy aty Madagasikara mba amarina ny toerany ariary zany hoe erovana ny ariary midika an'izay tompoko dia omena ny asinenina IRJ omena ny AFG banque io vola io de mivoaka any amin'ny compte-ny Mamoravatomanga any velany any amin'ny compte-ny asinenina IRJ any avelany cadeau io omena an-dralahy io zany ny fomba fanaovana koa fomba ray fanaovana volamena lasa vy lasa tsinitsinina ho an'ny malagasy ka eto de mitodika manokana any amin'ny Ramatoa Herinaivo Faniriso Herinaivo izay nilaza fa omaly azoma hoe isy apiditra hony izy amerina 5 milliards de dollars eto Madagasikara tsara be ny hevitra ao madame la ministre azo de raina mihitsiny saingy zao ny problema ny fitantanam-bola rehetrarehetra eo ampialatanan'ny olon'ny Ravatomanga sy asinenina IRJ rehefa tonga eo 5 milliards de dollars io madame la ministre
de ho ampiasain'zareo lazainy fa hoe erovana ny ariary na amarina toerana ny ariary dikan'izay ivoaka eo anivon'ny midy daholo reo vola reo de hitantsika eo fa resaka semaine io na resaka volana fotsiny io a ritra io 5 milliards de dollars io a ny erovana ny ariary zay mahatonga teny hoe tokony foanana amin'ny midy satria io a fomba anankiray a famoahana ny vola devise eto Madagasikara anao ampamoaka kely a saika tsy ho teneniko ty fa ho teneniko ny tenako a nafatarana de nanao résolution araka tamin'ny CST tamin'ny 2012 a ny résolution miteny hoe foanana amin'ny midy a de akarina ny ariary mafy be miady amin'io resaka vola io satria nahoana za niverina tany andafy taona vitsivitsy tatio arinan'io nanaovana an'io résolution io a de nisy olona nanatona ako iraka le olona eo de nitady fotoana maika tamiko izy de nanaika de niona zay de ozy izy hoe izy ty ozy Jean-Jacques Ratsetson fanavotam-pireneny ty ianao ve manaiky atao ministre de ahoana zany a atao ministre de fanavotam-pirenena zaho raha nafitra firenena ho avy ahako de zao ny tenin'le olona omena 1 million d'euros ianao aty avelany any Paris zay miresaka io a tsy anao rery mahazo an'io fa ny ministre rehetrarehetra tsy fantatro zay mamarina an'zany fa zao fotsiny teneniko tam'le olona hoe manaiky ve le ry foanana midy dia akarina ny santam-bola fa raha tsy zany tsy misy vaolana ao Madagasikara de afaka lazaiko anareo fa nijanona teo ny resaka satria tsy miverina tsony satria le olona naniraka azy zany a tsy manaiky ny fanafoanana ny midy mazava ho azy ary za tsy nanaiky andray 1 million d'euros dia amono ny hevitra fantatro fa manavitra ny Madagasikara za koa miteny amin'ny filoha Mikael gaga nahita hoe any amin'ny journal officiel hoe nalainao ho directeur en relation internationale iny anivon'ny présidence directeur ao amin'ny AFG banque izy ty ve anova zavatra tsika sa anoy ny asa tsy valahara ataon'ireo mpamoaka vola malagasy reo amoaka devise nge natongavany AFG banque eto a fitaovana any Mambravatomanga io zay mahatonga miteny amin'ny ministre faniso hoe ny olona mpitatana ny vola am'izao fotoana zao na ny prime ministre ny gouverneur en banque centrale la ministre ny finance olon-dravatomanga sy asinenina iritsy daholy ny ataon'ireo olona zany de ahoana ny fomba amoahana vola be debe maninona moa ny prime ministre manonteny hoe hoakarina 400 isanjato ny araky ny teneniko teo ny karama satria rehefa miakatra iny a vatsiana vola avany velany a miakatra ny famatsim-bola avany velany a miakatra ny vola azony irgy asineny irgy a sy ny ravatomanga sy ny firongony azony avoaka fa maninona ianao raha tena mijery social-mbahoaka ny smigy ny tokony akarinao maninona ao tsy nyteny akarina ny 400 isanjatony ko ny smigy satria nahoana satria mamono an'ny filatex le irgy anankiray zay mamono ny orinasany irgy satria izy manana ny asy raha voasonitra ny karama ambandrila de akatra daholo ny karama rehetrarehetra de tsy mety am'zala zay de tsy ataonareo ny tena mila vola nefany a de reo olona mikarama smigy reo za de manao antsoavan'ny filoham-pirenena mba hazavao kely ny antony nangalanao directeur ny AFG ho tale any andapa mba hazavao kely aminay de za eto a miteny ampabe maso a za mamerina ny candidaturako rehefa tsy atao premier ministre ataovy ministre ny économie na ny économie sy ny finance fa za koa rehefa tonga eto za hiteny angataka mihitsy hoe aenao atsasany daholy any karaman'ny olona rehetrarehetra ministre député rehetrarehetra ny haut fonction de l'état ny sénateur ny CENI ny HCC aenao atsasany karamandreo olona reo de za hitenyko aza omena karamana endamin'ny te mihitsy a raha tsy vitako ny engagement koa mampidina ny vidiny entana midina lasa ampahefany zay ngamany a no azoko atao hoe teny farany fa miandry valiny avy any amin'ny président Mikael
eny ary saotra betsaka andriamatoa Jean Jacques Ratsetson tsara ny mitondra zay hevitra zay mahazoe teny fandarantsika hevitra avy amin'izay tsika rehetra no mandinika tonga any amin'izay metefa azy zay antefany ihany koa zay famelabelarana nataony izay mametraka ny mandra-piona saotra tompoko